Nyankunanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabadika ndray toko lasy toko vavy amin'itya lakamisy fahatelo amby folo volana septembre itya miora miaran-jatovy sy andray Andriamasina nolotra no vaovao miaraka amin'ny ekipa ray manontolo ireto no tembovoantsika ho any andro. Naseho ny filoha Rajaonarina Pianina tao anatin'ny fandraisam-pitenenana omaly ny fahavonona ny hiatrika fifidianana amin'ny maha-kandida azy. Nivoaka ny alarobia teo ilay horonan-tsary fanadihadiana le pape François un homme de parole nanana anjara nahita izany isika teto Madagasikara nandefa ny horonan-tsary mantsy ny tetsy amin'ny plaza Ampefilo. Eo amin'ny trangam-piarahamonina dia toaka gasy 2.7 litatra no sarin'ny polisy avy amin'ny commissariat central Tanjombato. Anomboka ny alasany ho avy izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat namoaka fanambarana manazava mikasika ny pisipotsiny sy ny zavatra tsara ho fantatra mandidina izany ny ofisin'ny baccalauréat rotaterina amintsika androany. Any ivelany ny tanterahana androany ihany koa tany Ghana ny fanaovam-beloma farany any Kofi Annan. Manasana klasy tokovavy fianaratra amin'ny farany ity fahalalam-baovao isika amin'ity androany ity. Efa lasa dia lasa amin'ny fotoanantsika tsy ampendranao ely izay fa andosika anaraka avy hatrany ny vaovao alahiny. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Naseho ny filoha Rajaonarina omaly tao anatin'ny lahateniny tao nandritra ny famindram-pahefana teo amin'izay andimby azy itona firenena amin'ny maha-kandida azy ny fahavonona hiatrika fifidianana izay ao anatin'ny fanajantanteraka ireo izay voalaza ny lalàna. Napetraky ny filoha ambony tao anatin'izay ny andraikitry ny rehetra amin'ny tokony izoran'izany atsakany sy andavany ao anatin'ny fahalalahana sy fitoniana mbola marefy ny demokrasia eto amintsika ho ny kandida faharoa amby folo saingy tsy maintsy irosoana izany ka ny malagasy rehetra no tokony ho sari-piaro amin'ny mahazava-dehibe ny safidy ataony mitondra ireo teboka lehibe tsara ho fantatra amin'izay andinindiny ny kabary ny filoha izay Rindra Tahiry sy Zorandriatsalama. Tsy mandrava fa manorina ary manohy ny fanatsarana efa vita io no isan'ny santaran'ny filoha Rajaonarina ny lahateny omaly fehezanteny izay nitaratra avy hatrany finiavana hanohy ireo rehetra efa natomboka tao anatin'ny fitaom-pitondrany tafiditra ao anatin'izany ny fanohizana ny fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena na dia tsy mipetraka eo amin'ny toeran'ny filohampirenena intsony aza ny tenany todika manokana tamin'ny Prime Ministre Ntsay Christian sy ny gouvernement Tatariana izy. Ny gouvernement izay hiasa tarehin'Andriamatoa Prime Ministre dia tia namarika fa gouvernement tany Madagasikara ianareo fa tsy gouvernement nantoko ary izay indrindra no ampitako ny afatra hoe tokony hiasa ianareo ho an'ny tombotsoan'ny be sy ny maro tsy ankanavaka tsy ao anatin'ny teritery fa ao anatin'ny fahalalahana indrindra ny fahalalahan-tsaina izay ilaina amin'ny tanterahana ny asa. Kandida ny filoha Rajaonarina hoy ny lola amido manoloana izany ary mitaky ny sininy tsy fitanilana. Ny tenany zany dia kandida dia vonona hiatriky amin'izay neutralité zay fa tsy hoe ka manana ministre ao ny antoko HVM dia hoe ministre ny antoko HVM dia andeha hanao propagande ny antoko HVM fa manaja ny neutralité zany ny Andriamatoa candidat numéro 12 Rajaonarina. Ho an'ny filoha Rajaonarina ny fanarahan-dalàna irery ihany no ahafahana manana antoka amin'ny fisian'ny fitoniana sy ny filaminana
tsy ny mpitantany irery any nefa ny tokony ho tompona ndraikitra ao anatin'izay ho kosa ny filohan'ny FFKM fa ny rehetra safidy ny firosonany amin'ny filaminana na ho amin'ny korontana aza saingy efa nametraka ombienombieny ny filoha teo aloha fa tsy mitondra fa tsy voka-dratsy ny fananana toe-tsaina liana amin'ny fambolena korontana. Anjaran'ny tsiraray anjara boaka malagasy manontolo anjaran'ny tompona ndraikitra inona sehatra misy azy no mikelaina fatratra mba hisiany izany fitoniana sy filaminana zany. Safidy zany eo amin'ny fiainana. Safidy ny korontana, safidy koa ny mba hirindra fa azo atao tsara amin'irindra rehefa ao ny finiavany. Fa tsisy formule masika akory ka hoe fa rehefa ao ny volonté rehefa ao izay finiavana izay dia azo atao tsara zany. Ny anjaranay no mitarika sy manentana sy mampirisika fa izay tsy manakaravasy ny kapoana an'izaniza fa verina fa le fotom-pisainana maolona sy mamalagasy no loharana avy ao anatin'ny tsirareo mba hisandratra. Nanamarika ny fitantanan'ny kandida larina faharoambin'ny folo ny fahaizan'ny feny zavanisy teto amin'ny firenena tamin'ny fandeferana sy fitsinjovana trany ny filaminan'ny firenena ary ny fanajana ny lalàna mahatany demokratika ny Madagasikara toy ihany koa ny fitandrovana antsakany sy andavan'ireo izay voalazany lalam-pandrenana raha tsy laza fa tsy ny fijoroan'ireo androm-panjakana tahaka ny fitsarana avo dia ny HCJ toy ihany koa nefa ny tsy fandikana ny andiny mamaritra ny fialan'ny filoha tamin'ny toerany raha misy fikasana indraisana anjara indray amin'ny fifidianana. Santionan'ireo rehetra ireo mba hitarafana sy manam-pirofo ny finiavany anova ny lazan'ny Madagasikara eo amin'ny tsy fanatanterahana na ihany koa fandikana diso ireo fepetra takiany fametrahana tany tandalana lalana iray ahatongavana amin'ny tena fiaraha-misandratra. Malo ny zorany ny famindra-pahefana iny izay tsy mbola nisy teto Madagasikara hatramin'izay filoha metra-pialana tao anatin'ny filaminana tanteraka fa resaka fifidianana ny tombo isan'ny mpikambany nivon'ny seny. Raha toka sivy isan'ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra dia ny ampy izany ankehitriny noho ny fampidirana ireo solitena avy amin'ireo kandida tsirairay. Izy ireo no mandrafitra ny birao vaovao ho fampandehanan-draharaha eo amin'ny kandida sy ny komity ary indrindra ho antoka ny fangaraharahan'ny fifidianana izay ho avy. Géry Edouard Haridor farakotsy mitatra amintsika indrindra izay vaovao izay. Voalazaneo zany le kandida. Ny lalàna laharana fa 5 sy 4 tsipika aotra 20 izay mamaritra ny anjara andraikitry ny seni no mametraka ao amin'ny andininy fa 4 fa tsy maintsy manana solitena tsirairay ireo kandida mirotsaka hofidiana na koa solitena ny komity mpanohana ny enina tsi raha seny raha fitsapakevy bahoaka amin'ity mitoraka ity 7 ireo solitena izay andrasana hanampy ireo mpikambana maharitra miisa 7. Momba ny fivoriana ohatra zany dia napetraka fa isaky ny alakamisy no fivoriam-be dia miaraka aminay ireo le solitena reo ny endrikendrika izay le fivoriana zay dia ny fampahafantaran'ny seni hoe aiza hoaizy tsika amin'le fiatrehana le fifidianana inona ny dingana vita hatramin'io le fotoana izay anaovana fivoriana io inona ihany koa zany no miandry zany hoe miainga amin'ireo le chronogramme le tety androm-pifidianana zany zay rehetrarehetra zay. Tenina ny sana no ny haona voalohany ireo mpikambana nandraisana sahady ireo AIA na koa fanontaniana rehetra mikasika ny fikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny fangaraharana tanteraka. Inona amby 20 ireo kandida izay efa nahatonga solitena androany saika efa mipitrapetraka avokoa ny an'ireo antoko lehibe mbola afaka mandefa ny anarana hatrany anefa ireo mbola tsy nahavita izany. Ireo le solitenan'ny kandida mpikambana ato amin'ny seni ireo zany dia afaka manao fanamariana, afaka manao tolokevitra ahafahana manatsara le fomba fiasa zay zany anankiray. Ny anankiray faharoa izay goavana ihany koa mahasolotenan'ny kandida azy dia ireo zany no toy ny mpanelanelana ny seni sy ny kandida. Misy zavatra mitranga aty amin'ny seni ireo no ampita azy any amin'ny kandida, misy fanontaniana mipetraka na tolokevitra fanamariana avy any amin'ny kandida dia amin'ny alalan'ireo le solitenany mpikambana ato amin'ny seni ireo. Fifidianana anaty fitoniana sy mangarahara ny tanjona hatreto anefa ampolony ireo kandida no nahatonga ny anaran'ny mpitambolana izy ireo eny amin'ny seni tsy aivina fa antoky ny fangarahan'ny kandida ny fangatahana ny kontobola rehetra izay nikarakarana ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana hatramin'ny 9 mbolana mialohan'ny daty mpifidianana.
mahery ny enina arivo ireo platsaka ny sitrapo avy amin'ny rafitra safidy na sampana anaramaso ny fifidianana ivony demokrasia farombonana anaramaso ny fifidianana filoam-pirenena amin'ity taona ity. Ahitana olona voaofana manokana sy manam-pahaizana amin'ny fanaraha-maso izy ireo, ankoatra ireo olom-pirenena 10,000 izay mbola nanaovana antsoavo anatevina ny isa. Ny vondrona Eoropeana no mamatsy volany tetikasa. Fiara-miasan'izy ireo amin'ny vondron'ny firaisamonim-pirenena izay tafiditra indrindra amin'ny fanohanana ny fisiany fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra eto Madagasikara izany. Rindra Tahiry sy Zora Andriatsalama no mitontra ny vaovao. Mpifidianana 10 sy 750 amin'ireo faritra fito asan'ny fikambanana safidy ametrahan'ireo platsaka an-tsitrapo natao anaramaso ny fifidianana filoham-pirenena voakasika izany Analamanga, Amorimany, Atsimandrefana, Atsinanana, Boeny, Zava sy Androy no izy ireo toerana ahitana ambony-drindra Itapavitriana sy ahitana distrika Sokajina ho lavitra Andrina. Ankoatra ireo mpanaramaso mpitarika misa 10 omena fiofanana amin'ny herinandro dia asaina mavitrika ireo olom-pirenena anatevina ny laran'izy ireo. Tsy endany na amin'ny atoko politika na tafiditra ao anatin'ny atoko politika iray dia izay ny tena mazava-dehibe hoe ilay firaisamonim-pirenena na ilay vondrona eny anivon'ny faritra izay anaovana ilay fanaraha-maso no mijery ilay olom-pirenena tsotra hiditra ho mpanaramaso ny fifidianana satria ry zareo eny anivon'ilay faritra anaovana fanaraha-maso no mahafantatra bebe koa mombamomba ny olona izay fatenana. Nanomboka ny volana Martsa no efa niasa ity fikambanana anaramaso ny fifidianana ity, nanomboka tamin'ny fametrahana ny lalalam-pifidianana hatramin'ny famohanana ny voka-pifidianana ary mbola hitohy amin'ny fanaraha-maso ny fampanantenana nataon'ny olom-boafidy iray tamin'ny fampielezan-kevitra. Tsy hananjoy rotsaka antsehatra nefa izy ireo raha mahatsikaritra tranga tsy ara-dalàna fanao tatitra ary andefa izany eny amin'ny Bianco, ny CENI sy ny HCC. Ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana no isahana ny fitoriana apetraka izy ireo raha toa ka ilaina izany. Fanazana zany nefa io lalàna voalaza teo aloha ihany dia manome fahefana ireo mpanaramaso ny fifidianana ametraka fitoriana eo anivon'ny fitsarana manefa. Izany hoe raha ohatra ka ny fifidianana filoham-pirenena zany dia eo anivon'ny Cour constitutionnelle na fisarana avy momba ny lalam-panorenana no ametrahana ireo tsy fanarahan-dalàna izay hita nandritra ny asa. Vao omaly dia niavoloana namafy ny minisitra mpanolontsaina avy amin'ny vondrona Eoropeana eto Madagasikara. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy ny fahavitanan'ny fifidianana ao anatin'ny fangararana tanteraka. Ity tetikasa andreketan'ny safidy ity no iray amin'ireo tetikasa anaporofony ireo ny fanomezan-tanana ny Madagasikara amin'ny fikarakarana. On a confiance, on travaille très bien avec la CENI. Mandeha tsara treto ny fiara-miasa amin'ny CENI, matoky ireo fepetra rehetra efa niraisina ampizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana ny vonona Eoropeana ary mbola vonona anamafy izany mba ho fifidianana madio sy ekeny malagasy rehetra izay ho vokatra eo. Zava-dehibe ireo matsy mba hisoroana ny crise aorian'ny fifidianana. C'est une crise post-électorale, mais je ne veux même pas parler de ça, mentionner ça. Mandidina ny 3 miliara ariary ny fanohanana arabola avy amin'ny vondrona Eoropeana amin'izao tetikasa fanaraha-maso ny fifidianana izao mba hatoerana amin'ny fandaniana ny fitaovana ilaindreo platsaka an-tsitrapo sy ny fanofanana azy ireo mba hahafahana manana antoka fa tsy hitanila ary hitondra porofo mazava izy amin'ireo tatitra izay ho ataony. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina ireo vaovao ara-tsosiala isa mbola rahanao ao anatin'le JT aoriana dokam-barotra ireto. Mitoy mifandarantsika nivoaka ny alarobia teo ilay horonan-tsary fanadihadiana le pape François un homme de parole. Nalana anjarana izany ihany koa isika teto Madagasikara vokatry ny fiara-miasa ny Canal 7 vidéo sy ny Universal Studio izay nandeha tetsy amin'ny plaza Ampeflo sy ny olom-piangonana ihany no liana tamin'ny horonan-tsary io fa tonga nijery izany ihany koa ny olon-tsotra sy ny olom-panjakana maro samihafa teny amin'ny plaza Ampeflo ary mitatitra amintsika ny akony izay horonan-tsary izay miaro Sorojiravaka sy Dolphe Rakotoniaina.
nandeha voalohany eran'izao tontolo izao ny alarobia 12 septembre teo ilay horonan-tsary fanadihadiana le pape François un homme de parole. Isan'ny nanana anjara nahita izany ihany koa isika teto Madagasikara, vokatry ny fiara-miasan'ny Canal 7 Video sy ny Universal Studio, ary indrindra tsy ho adinoina no ny fanohanan'ny Flou Eratsonarmampianina tamin'ny alalan'ilay fifanarahana 3P ka nafahana nanajary ity toerana misy ny plaza Ampeflo ity. Événement misy ny izy zany maneran-tany ary misy fanentanana goavana be misy nataon'ny Universal sy ny Katolika amin'ny maneran-tany. Ty efitra avant-première ty zany any mitavany amin'ny Universal Studio no proposé hoe tokony manao avant-première na hoe na Madagasikara dia entanina nataontsika hoe un clergé catholique angambana ijeran'ilay film fa misy hafatra mafonja ao anatin'ilay izy dia mila paritaka amin'ny mpino. Lei, pourquoi vous, enfin toi, hai rinunciato a... Tu as renoncé à toutes les richesses d'un un appartamento comme un appartement luxueux, una macchina enorme, ou bien une voiture énorme. Invece è andato in un piccolo appartamento. Tu as pris un petit appartement près d'ici. Hai preso l'autobus et tu prends même le bus des évêques. Hai rinunciato al... Pourquoi as-tu renoncé à la richesse? Credo che i tempi... Je crois que notre époque nous parle di tanta povertà nel mondo. Tant de pauvreté dans le monde. Questo è uno scandalo. C'est un scandale. In un modo che Maharitra adiny iray sasany mahery kely eo ity horonan-tsary fanadihadiana ity, manasongadina ny foto-kevitra iainan'ny Papa Ray Masina izay notafiny tamin'ny François d'Assise olo-masina, ary indrindra hitondrany hafatra manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana toy ny tsy fananana asa, ny loza voajanahary, ny fifindramonina sy ny maro hafa. En écoutant ce que dit le pape sur ce thème, rehefa miain'ny Papa Ray Masina dia tsapa mihitsy hoe inona ny zavatra iainany sy ny fampianarana tiany ampitainy. Ary zay ny afatry ity horonan-tsary ity, ny taona antsika hifanaraka amin'ny evanjely. Aussi pour nous à être cohérents avec l'évangile. Tsy ny olo-piangonana toy ny pretra sy religiozy ihany no tonga maro tetỳ amin'ny plaza Ampeflo. Tsy vitsy ihany koa ireo olo-mpanjakana sy olon-tsotra liana tamin'ity horonan-tsary vao nivoaka momba ny Papa François ity. Misy ny nasaina dia misy ny tonga satria matsiaro voalohany indrindra angamba nataoko hoe katolika satria izay nireo martiko amin'izareo ilay katolika no tonga angana na olo-mpanjakana ary izy mahakristianina anazy tsy afaka misaraka amin'izay. Mazava ho azy fa dia samy nanana ny hafatra nanaitra azy ny tsirairay, samy nanana lesona azo notsoahana tamin'ilay horonan-tsary le pape François un homme de parole. Aka iny titre iny moa zany efa lesona anankiray izy hoe olona mitana ny teny lazainy fa zany hoe nazava ho azy hoe inona ny fomba nanarahany hoe hanomezany endrika ny fiangonana mahantra. Izay no ahitana ny tena hoe ny haja sy voninahitry ny olona tsy any amin'ny arena fa amin'izay le tena maizy azy ny fahatsorana zay. Tena nafinaritra be mihitsy aloha zany le film documentaire teo ny zavatra tena nafinaritra tao an'le tao anatin'le izy dia hoe lehibe Andriamanitra mieriny teny izay teny hoentiny manaitra ny rehetrarehetra eo amin'ny lafiny fiainana ray manontolo nefa fa dia antsika teo fa voateny teo hatramin'ny reny fihetsika mamao fady izay mety ho vitan'ny olona maha-olombelona azy eny na dia pretra sy évêque ary izy ilaina teny mafy zany ilaina olona mijoro zay ngamba amiko ny tena hoe faut faire taire les armes fa ny teny dia fa afaka ifampitezantsika. Olona lasa ambony ohatry rehetra nefa dia miray aina amin'ny kristiana zany mpandokoko eran-tany zany fa tsy manafakafaka izy na inona fo na inona arengareka lasa rano sabatry ty tantsika. Tena nanaitra
dia ilay nanondromany fony ny membre ny congrès américain izay tena resy lahatra ny amin'ny tokony hijerevana akaiky ny mpifindra-monina izay indrindra rongatra tatoato ary nametrahany afatra ny hoe raha hitady filaminana isika dia mamafaza filaminana ihany koa raha hitady chance isika dia manomeza chance ho an'ny hafa ihany koa mino fa tsika sendrasendra fa tena amin'ny fotoana ilain'ny malagasy ny mpitondra Madagasikara ary indrindra ireo mikasa izay hitondra Madagasikara ny avatra lehibe avy amin'ny manome tokony canal 7 vidéo fa ho averina hatrany horonan-tsary araka ny fangatahan'ny olona manome fotoanantsika ary ny asabotsy 10 septambra sy ny alahady 9 septambra izao amin'ny 2 folakandro ety amin'ny plaza Ampefiloha. Mazava azy fa mila miazakazaka kely mividy an'izay tapakila izay raha naraka ny horonan-tsary iny. Vaovao ny trangam-piarahamonina zazamena vava iray no nisy nangalatra tao amin'ny hôpitaly Androva Mahajanga omaly maraina. Voateraka 3 andro monja no nentin'ilay mpisanjoka mpitsabo mpanampy nandositra raha nolazainy fa hoe ampandrona ilay zaza izay no entiny izay olona izay nangalana n'ilay zaza raha araka ity vaovao hoentiny Dreamina ny Mahajanga ity. Ramatoa iray no voalaza fa nisandoka ho mpianatra mpitsabo mpanampy tao amin'ny centre mère et enfant hôpital Beny Androva ny aliny talatalasa teo. Vao maraimbe tamin'ny 10 ora ny alarobia zazamena vava iray no netiny hoe ampandrona kinanjo minitra maromaro tao aorian'izay nanjavona tsy hita popoka ilay zaza. Izy nitsapan'ilay zaza aloha dia oziny hoe efa avy nisaika oziny dia mbola tsy nandeha saika fa mbola vao andeha saika. Ndao ara ozy piseke zako ozy dinao ozy maika ampandrony reny fandanana andao ary sekely dia nentina izy dia nalatro ny termosy dia nalatro ny termosy dia ozy fa ela be ozy fa mandrapavitan'ny aninay ozy mandrapavitan'ny le fils reny ozy dia vao pandroka izy dia nanao blouse izy dia rehefa vita amin'ny blouse dia nandrasiny amin'izay le zazakely le izy rasazy tao fa vao tonga zany izy tamin'ny takariva izy dia ozy azy indray ozy ny rasazy miasa eto dia zany hoe dia eno ozy zany indray ozy nitory miasa eto dia zay ozy mbola isakafo dia be zay ozy mankany aminareo dia tonga tao aminay teo izy mbola tsy niakanjo aloha izy tamin'izany tonga tao aminay teo mbola tsy niakanjo. Vao niparitaka ny vaovao ora vitsivitsy tao aorian'ny fahaverezana ray mpianakaviana iray no sainy joro fa tafaradalina tamina bajajy tamin'io vehivavy nitondra zaza mifonofony io teo ambavahadin'ny hôpitaly ny fanandrify tamin'ny ora izay voalaza io ka napetraka teny amin'ny tafian'ny botry. Tamarandray vers 5h30 zaho andendevina tavon'ny zanaka anakay dia nanakana bajajy eo amin'ny amvavahady eo miaraka amin'ny ranotrako dia nisy olona efa ivelany ery izy efa anatin'le bajajy dia nitsofoka tonga dia nitsofoka izy niaraka amin'le bajajy dia le chauffeuran'ny bajajy niteny hoe terinaizana terina aloha kely eo izy ambany eo. Efa nidina foana zay tonga jusqu'à amin'ny salle rénale re dia niteny izy hoe aterinany amin'ny tafim-botry amin'ny Q Orange dia naterin'ilay chauffeuran'ny bajajy iny tary izy dia avy eo chauffeuran'ny bajajy iny nanatitra anay amavoky. Tsy nitazapotsiny fa nandray ny andraikiny avy hatrany ny avy eo anivon'ny hôpital Beny Androva nampandray ireo manam-pahefana isan'ambaratonga ny teto antoerana avy hatrany dia nandroso ny fikarohana ireto farany. Tahaka izao ny fanazavan'izy ireo nandritra ny fampiantsoana ny mpanao gazety tetỳ amin'ny hôpital Beny Androva omaly alina. Ny antso ny service ny professeur ny antso amboalo nilaza ny fandeha andava rehetrarehetra. Tonga dia nampivory zahay tato nivory inona maro zavatra nizanga nidata rehetrarehetra nivory tato zahay tamin'ny valo mahekely teo hoe nanontany ny circonstance sy ny rehetrarehetra dia teo koa moa ny dadilanin'le zaza tamin'izay teo dia ny zavatra natao dia nandeha tany amin'ny zavatra tokony atao dia nanao déclaration ny fahaverezan'le zaza dia tany amin'ny mangarivotra tany amin'ny gendarmerie dia ny farany tany amin'ny madame le procureur
voaray dia napetraka tany amin'ny préfet ministère ko efa au courant dia vita zay zavatra zay a mbola nivory tato zay ariva io efa nanao ny enquête moa ny procureur tany ny gendarmerie tany efa tany amin'ny service nanao enquête ny rehetrarehetra dia mbola nivory koa zany zay io ariva io mijery ny doubliavana ny vigilance sy rehetrarehetra na ao amin'ny service na ao amin'ny sécurité efa mipetrapetraka zany zao efa samy manao ny fikaroana avokoa amin'izao ireo fianakaviana sy ireo avy ao anivon'ny hôpitaly miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana ao amin'ny brigade de recherche criminelle eto Mahajanga. Zaza voateraka 3 andro monja io zaza tsy hita io ny reniny nodidina tamin'ny famoahana azy nefa dia izao mbola sendra ny sarotra noho ny etraketraky ny hafa izao. Antitoloha dia mbola tsisy vaovao na renesany hoe hita ilay zaza fa mirary soa indrindra ho an'ny fianakaviana sy ny reniny ao amin'izay vaovaony sehatry ny hôpitaly isy fahasalamana izay hatrany niteraka resabe tamin'ny tambazotra Facebook omaly ariva fa mainy asiera. Court-circuit nitranga tamina efitrano iray tao amin'ny riana voalohany no nahatonga setroka sy fahasimbam-pitaovana ho ny tompon'andraikitry ny serasera ny hôpitaly. Tsy voakasika kosa ny efitrano nisy ireo marary satria voafehy vetivety ny afo teny amin'ny HGR ny jery ny zava-nisy miary Sorojoravaka sy Stéphane Rakotomalala. Niparitaka tamin'ny tambazotra Facebook omaly ariva fa mainy hôpitaly HGR tokony tamin'ny 7 sasany ny sampana mpamonjy no nilaza fanara Antso Antarby mampandre ny fisi ny aintrano. Ny trangana court-circuit tao amin'ny efitra fiandrasan-drarahana ireo mpanampy ny mpitsabo sampan-drarahana neurochirurgie riana voalohany ka niteraka setroka sy fahasimbam-pitaovana saingy voafehy vetivety ny afo ka tsy nahakasika ny efitra nisy ireo marary. Mahasirikuit azy moa dia mipoaka le frigidaire satria fantaritsika fa misy gaz reny frigidaire reny misy télé koa mipetraka teo amboniny dia mipoaka ireo zany dia ireo niteraka le setroka be zany hainareo ihany fa tatoato ohatran'ny hoe betsaka le Antananarivo hoe misy incendie misy ohatr'izao dia mikiropaka kely le olona fa rehefa nazavaina izy hoe efa voafehy le afo tsisy atahorana dia fa miezaka mitony le olona zany. Raha no mikasika ireo naratra teny amin'ny kianjany Mahamasina ny alahady teo kosa dia 4 sisa no mbola manaraka fitsaboana eto amin'ny hôpitaly HGR, ny iray voadonany amin'ny tratra, ny iray voadonany amin'ny kibo ary ny 2 hafa voadonany amin'ny loso sy ny azon-damosina. Pejin'ny fampianarana dia nomboka latsaina avy izao ny fanadina-panjakana baccalauréat. Ny fianarana ankapobeny no anokatra izany ary hotohizan'ny fianarana teknika aorinan'io namoaka fanambarana nanazava mikasika ny pitsopitsony sy ny tsara ho fantatra manodidina izany ny ofisiny baccalauréat ho an'ny Université Antananarivo. Andriamasy sy Zorandriatsalama no mitondra ny vaovao amintsika. 20 taona no zandriny indrindra izay mpiadina série A2 ary dia 70 taona no zokony indrindra série D samy hatrika ny fanadinana baccalauréat ao amin'ny fobem-panadinany élément Peflo. Misy 7 ireo mpianatra teratany vahiny, 4 no jamba ary 20 no marenina. Isany manamarika ny antotanisa ho an'ireo mpiadina baccalauréat eto amin'ny Université Antananarivo ireo, raha araka ny fanazavana nentin'ny talena ofisin'ny baccalauréat androany. Misy 800 sy 407 alina mahery kely ireo mpiadina izay mitsinjaro 700 sy 400 mahery ny ao amin'ny teknika ary 7 alina mahery kosa ireo mpiadina ankapobeny. Ireo anatin'ny série A2 no betsaka indrindra izay ahitana mpiadina mahery 700 sy 500 sy 4 alina. Ny tombo mpiadina izay natonga ny ofisin'ny baccalauréat andray fepetra manokana amin'ity. Io moa le hoe fanatsarana foany na ny centre d'examen zany miampy ohatra nombre na chef du centre, miampy ireo le personnel mandray anjara amin'ny fampandehanana amin'ny bac, ny amin'ireny mafisina ireny le hoe mba hivitany ankizy manao fraude sy ohatr'izany ireny zany efa misy fisavahana ny amin'le toerana mba tsy sanatria izany hoe tratran'ny fakapanaly ankizy ka hoe asa tratran'ny hoe fraude na tentative de fraude aty amin'ny fikirakarana ny traitement ny copie moa zany dia mba tsy teneniko eto ny détail fa mba misy stratégie zany amin'ny fomba traitena izay copie zany fa ny fitanjona moa hoe baka madio mandeha amin'ny fahamarinana. Mbola misy ihany koa ireo mpiadina no tsy naharay ny taratasy fiantsona azy ireo hatreto noho ny antony maro samihafa ka natonga ny mpikarakara andray fepetra manokana. Misosokevitra aloha ny ankizy tsy mahazo convocation dia efa fanentanana zany amin'ny herinaritra izy zay dia midélivrer duplicata
dia efa entanina sady izy akaduplika taty amin'ny direction des examens nationaux aty akatso raha tsy mahazo ny convocation eo zay hatramin'ny sabotsy lahady mialohan'ny baka. Ahoana indray ny fitsarana amin'ity? Ny fitsarana zany dia manomboka amin'ny lundi 24 septembre dia efa asaina sady zany ireo correcteur rehetra izay nahazo convocation aty amin'ny valo sasany aty akatso. Mety ho vetivety? Iny moa zany arakaraky ny arifa ampahirizina sady ny correcteur fa araka ny teny monsieur le président teo zany irarina zany ny baka dia mba any amin'ny tapatapaky ny octobre anoany ny délibération anoany mety hoe 18 octobre anoany finafina. Notsevy ny ofisin'ny baccalauréat ihany koa ny tokony tsy hanadin'ny roa-piadina ny famenonany momba azy ireo amin'ny taratasy sy mpanadinana sy ny arahany manao sy ny an'izany amin'izay mpiambina ary indrindraindrindra ny anoratany ny anarany amin'ny firaiketana an-tsoratra isaky ny efitra ampanadinana alohany ivoahany izany. Mirary sosady ho an'izay zandry hiatrika fanadinana baccalauréat izay fa any ivelany kosa mitanterana androany tany Ghana ny fanaovam-beloma farana ny Kofi Annan. Nanatrika izany fotoan-dehibe izany avokoa ireo olon-malaza maneran-tany izay niara-niaina taminy ireo olona ireo izay nilaza fa nahavita betsaka teo amin'ny firenena mikambana ity Olomanga ity. Tamin'ity androany ity no nisafidian'ny Ghana naovana veloma farana ny Kofi Annan tao Accra, solombavambahoaka, ministra, masovo samihafa ary ireo olona ambony maneran-tany no tazana nanome voninahitra ny lanonana fanaovam-beloma ity sekretera jeneraly ny firenena mikambana teo aloha ity. Graça Machel, vady andefimandry ny Nelson Mandela dia isan'ireo nanatrika ny lanonana. Kofi Annan izay nitondra ny ONU ny taona 7 hatramin'ny taona 4 izy no olona mainty hoditra voalohany ny tana izany andraikitra lehibe izany. Efa nahazo ny mari-pakasitrahana prix Nobel de la paix ihany koa izy ny taona 20. Tsy ahivina fa ny 24 volana aogositra teo izy no nodimandry teo amin'ny 90 taonany rehefa narary an-taonany maro. Ireo ganiana rehetra dia afaka nanao veloma azy avokoa androany ary nanantona ny fasana nisy azy. Isay no manapitra ny fiarantsika amin'ny tapany voalohany ny tapany faharoa izay arahako amin'ny dadabe nary-pamadika toy izao ny fiaranay. Sehatra iray isan'ny efa miroborobo sady manampy ny mponina ihany koa ny fitantanana ny toeram-pivoahan-dalolobe eto amintsika izay no entina ao anatin'ny zanam-pandarana toe-karena androany. Ny afakelintsika androany dia sangisangy iray nataona mpianatra anankiroa tany Texas izay anametaka sarin'izy ireo teo amin'ny rindrin'ny toeram-pivarotana McDo ary tsy fantatry ilay tompona andraikitra akory ny nametahan'izy ireo izany sary izany. Mbola anasananao ary anaraka anay ao anatin'ireo zanam-pandarana iteo araky ny efa nalazana ny andronana teo dia dadabe anary izay mpamadika no miaraka amin'ny anolotra izay ao anatin'ny tapany faharoa ny tenako kosa no mametraka ny veloma mandrapitafa indray.